La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. Manolotra ho anao ny vaovao. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, la box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manolotra ho anao ny vaovao. Teboka govana mila arenina amin'ny fifidianana manaraka ny fanomezana antota-baovao feno ho an'ny mpifidy. Io ny sorohana ny fanodikidinana safidy-bahoaka azahoan'ny olom-boafidy eken'ny rehetra. Ho fitaratra ty Afrika atao anatin'ny 5 taona ho avy Madagasikara amin'ny ady amin'ny kolokolo, ny famontsim-bola ary ny famatsim-bola amin'ny asa fampiroroana. Efa naneho ny fahavononana ary anoho izany fitondram-panjakana ho ny ministry ny rahambahiny mpisolo-toerana Androany Teninosy. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy Androany ny fionam-be natao hijerenan'ny PSE izay aharitra 3 andro. Tsy niova ny calendrier scolaire ary voatazana ilay 6 taona nataontsika hatray. Ampiasa caméra de surveillance amin'ireo toerana ahitana fivorian'olona maro eto Andrenivohitra Anioala ireo mpitandron'ny filaminana. Tanjona nisy ny fandriam-pahalemana, mialoha, mandritra ary aorian'ny lalao Madagasikara Tunisie. Maresaka iraisam-pirenena eo andalana famolavolana ny hetra ho an'ny fitaovana numerika avolenta ny ao Frantsa. Tetikasa izay mampanahy ny filoha Amerikana ka mahatonga azy nanao fanadidina amin'ny fiantraikany izany. Ny adidin'ireo avetrany. Finaritra toko lasy toboko vavy vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia teboka goavana no mila arenina amin'ny fifidianana manaraka dia ny fanomezana ny antota-baovao feno ho an'ny mpifidy. Io no aroso mba hisorohana ny fanodikodinana ny safidy-bahoaka azahoana olom-boafidy eken'ny rehetra. Ivy Richard. Tsy tantaratra araka ny tokony ho izy ny fanomezana antota-baovao feno ho an'ny mpifidy. Nandritra ny fifidianana farany, io no nampiakatra ny fanodikodinana safidim-bahoaka sy ny osoka nandritra ny fifidianana solom-bavam-bahoaka, araka ny tatitry ny fanaramaso nataon'ny sampana mpanaramaso ny fifidianana safidy. Ny andraikitry ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina araka izany no tokony voizina sy ampafantarina ankehitriny. Amin'ny mpanao fanaovana afisage ohatra zany dia sarany no hitantsika eny amin'ny ankapobeny fa tsy hitantsika hoe inona ilay programme nasan'ilay candidat fa sary no hitantsika eo. Hiatrika ny fifidianana ben'ny tanàna antsika atao ato ny tokony ho alaza zany dia hoe inona no andraikitra miandry ny ben'ny tanàna, inona no andraikitra ny mpanolotsaina dia izay no tokony andeha dia amin'izay ny olona rehefa vaova hoe iza ilay olona mety mahavita an'izay. Takina ihany koa ny ezaka amin'ny fanabeazana ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena amin'ny raharaham-pirenena indrindra ny fitaomana azy ireo andatsabato ny andro mpifidianana io no azoana olom-boafidy anatin'ny mangarahara sy eken'ny rehetra. Manentana bebe koa ny olom-pirenena indrindraindrindra mba andeha hifidy. Tsy onona amin'ny na ratsy fotsiny ny zava-mitranga fa andeha hifidy aheto zany zay dia efa manasa sady hoe sensibilisation sy éducation électorale raha fotsy mifidy nareo dia image-ny olona tsy fifidiananareo ihany ny olona voafidy tonga eo amin'ny fitondrana na tonga eo amin'ny assemblée nationale. Teboka maro ankoatr'izany no andrasana fanatsarana ho hiatrany ity ivitoerana mpanaramaso ny fifidianana ity. Isan'izany ny fanatsarana ny lalàna momba ny fifidianana, ananana lalàna vita fankantoavana farafakely ny roa taona mialoha ny fifidianana, ny fampitomboana ny fotoana ny fampelezan-kevitra ara-dalàna, ahafahan'ny olom-pirenena mahafantatra ny vina ny kandidat tsirairay, ny famerana ny fandaniana amin'ny fampelezan-kevitra sy ny tsy fitanilany ny sampandra-panjakana, ampitovy ny herijika ho an'ny kandidat sy ny maro hafa. Fantombo 720 isanjato ny tany fatsapan'ny olom-pirenena malagasy ny kolokolo raha ny fanadadiana farany izay nataon'ny Transparency International ny taona 724. Tsy hita mazava ny paikadiny fitondrana teo aloha ho ny 320 isanjaton'ny olom-pirenena. Ivy Richard. Ny tombo 720 isanjato ny tany fatsapan'ny olom-pirenena malagasy ny kolokolo raha oharina tamin'ny fanadihadiana farany nataon'ny Transparency International ny taona 522.
Lohalarana anatin'ny sampandrara ahitana trangana kolokolo maro ny pôlisy, 4,700 raha ny fanadihadiny. Manaraka ny mpiasan'ny sampandraram-pitsarana manana tasy 5,300. Tsy hita mazava ankilany ny paikady ny fitondrana teo aloha manoloan'izany, hoy ny 3,700 ny olom-pirenena. 3,700 ny malagasy be izao no miteny hoe tsy ampy ny ady amin'ny kolikoly eto amintsika. Izany hoe ho an'ny malagasy zany dia sady betsaka ny kolikoly no eo koa angamba mety hoe tsy ampy, mbola misy ezaka tokony atao be be eo amin'ny ady amin'ny kolikoly eto a Madagasikara, satria 100,000 ny malagasy ihany no miteny hoe ampy ny ady amin'ny kolikoly, tena manao izay azony atao ny fanjakana raha 4,30 zany salan'isy zany, 4,30 ny afrikana zany raha amin'ny Afrika amin'ny ankapobeny. Na dia eo aza ny fahavononana metraka ny tolérance zéro amin'ny ady amin'ny kolikoly apetraka ny fitondram-panjakana ankehitriny, takiana hatrany ny ezaka sy ny fampiarana araka ny tokony ho izany, hanatsarana ny toerany Madagasikara anatin'ny Mardrefy manaraka. Fanairana ho an'ny fitondrana ankehitriny, hanao izay tratran'ny heriny hanatsarana ny toeran'ny firenena anatin'ny Mardrefy kolikoly manaraka izany, atsapan'ny olom-pirenena malagasy ny fanovana azy tsapaitana manodidina ny ady amin'ny kolikoly amin'ny fanadihadiana manaraka. Ho hita araka izany ny fiantraikan'ny fanavaozana hoentin'ny governemanta ankehitriny, saingy azo tenenina dia entitra sy mazava ny vokatra andrasan'ny olom-pirenena momba ny ady amin'ny kolikoly. Ekena fa misy izay fakiviny momba ny ady amin'ny kolikoly izay, saingy tokony hiadivana lalina izany. Androany fa 12 ny volana Jolay nandritra ny fanamariana ny andro afrikanina hiadivana amin'ny kolikoly, no namoahana ny andihan'ny fafolo ny Mardrefy ny kolikoly aty Afrika ho an'ny taona 2012. Raha 7,4 alina ny olom-pirenena nanaovana fanadihadiana, ny tombon'ny kolikoly ho an'ny 5,200 ny olom-pirenena no adiadina tamin'ireo firenena 5,30, ka isan'ireo firenena afrikanina 3 manana tahavon'ny Repoblika Demokratika ny Congo 20,100, Liberia 3,500 ary Sierra Leone 2,500. Mitaky paikady mivelatra sy maro lafy ny ady amin'ny kolikoly raha ny fanadihadiana, santionany fampiarana ny fifanarahan'ny vondrombe afrikanina, ny fanamafisana ny fitorohana, ny fanenjehana sy ny fanasaziana sy ny maro hafa. Fa ho fitaratra aty Afrika tao anatin'ny 5 taona ho avy Madagasikara amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny famitsimbola ary ny famatsimbola amin'ny asa famborona. Efa naneho ny fahavononany ary anohy izany ny fitondram-panjakana hoy ny ministra ny raharaham-bahiny mpisolo toerana androany teny Anosy Iona Saina. Dingana lehibe no vitan'i Madagasikara tamin'ny namoahany fitondram-panjakana nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny fiafaran'ny volana Jona teo, ny diditsy volana momba ny fahafahana mitaky sy mangeja ary mamerina ireo vola azo tamin'ny fomba tsy manara-dalàna hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Samifinina androany. Ny 12 Jolay izay natokana ny vondrona afrikanina ho fanamarihana ny ady amin'ny kolikoly. Teny amin'ny ministera ny raharaham-bahiny Anosy no nanatanterana izany ho an'i Madagasikara. Nandritra ny lahateny fanokafana nanamafy ny fahavononan'ny fitondram-panjakana amin'ny ady amin'ny kolikoly ny ministra ny raharaham-bahiny mpisolo toerana Andriana Narvelo Adzo. Araka ny toromarika avy amin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina, laharam-pamena ny ady amin'ny kolikoly izay efa voarakitra ao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana. Vonina izahay no ho isan'ireo firenena mandroso ary atao anatin'ny fotoana fohy. Ny fampandrosoana izay katsaka hatrany ny tsaratsara kokoa ny vahoaka malagasy. Tsy ho tratra nefa izany fampandrosoana izany raha tsy amin'ny alalan'ny fitondrana tsara tantana sy mangarahara. Tomboky lasy tomboky vavy, eto am-pamaranana dia ambarako fa vonina ny fitondram-panjakana malagasy, hanafoana izay fomba fanao tsy mety izay, izay sakana ho an'ny fampandrosoana ny kontinanta. Zava-dehibe ny nandraisan'ny fitondram-panjakana malagasy ny diditsy volana momba ny fahafahana mitaky sy mangeja ary mamerina ireo vola azo tamin'ny fomba tsy manara-dalàna hoy ny tale jeneraly ny Samifinina Lamina Boto Tsaradia. Tombony be dehibe zay satria sady voahentsika ny mpanao kolikoly ary hiaran'ny sazy fitanana ponja no tsy afaka ihany koa misitraka an'ireo fananana azo tamin'ny fandikan-dalàna satria raha atao hoe mbola eny amin'ireo fananan'ireo voalohany aloha tsy mampaninina azy no tazonina ponja ary indrindra mety afaka miaro tena amina fomba tsy ara-dalàna indray ary izy ohatra ny fanaovana kolikoly na ihany koa mampiasa an'izay mpisolo vava mahay ka mahavita
mitsikilo zay pitsopitsony amin'ny fomba fitsarana zany ka mety ahafaka azy amin'ny asa ratsy zay nataony ka mba ialana amin'izay zany mba ahafahany izy ireo manefa ny saziny ary koa tsy misitraka ny fananana zay azony avy amin'izay mba ahatonga ny kolikoly sy ny fandikan-dalàna toy ny mitovitovy aminy mba tsy ho atao zary fitadiavana intsony. Maso ivovahiny solotena avy amin'ny ministera ny Samifina, ny Bianco, ny CSI, fiarahamonim-pirenena sy fikambanana tsy miankina iraisam-pirenena. Isan'ny nanatrika ity andro natokana ny vondrona afrikanina ho fanamarihana ny ady amin'ny kolikoly ity. Fampejin'ny fanabeazana nisokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny feonambe natao hijerenan'ny PSE izay aharitra 3 andro tsy niova ny calendrier scolaire ary voatazana ilay 7 taona nataontsika hatrizay nanamafy ny ministra tompony andraikitra fa misy ny CEPE Gaëtan Andriatsilavo. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny feonambe natao hijerena ny tetim-pivoarana ho an'ny fanabeazana na ny PSE izay aharitra 3 andro. Fotoana ny antsonany ireo mpisehatra eo anivon'ny fanabeazana sy ny mpamatsy vola ary ireo mpiara-mombonantoka rehetra. Amin'ny ankapobeny, azo sokajiana amin'ny teboka telo lehibe ny hevitry ny fanabeazana katolika manoloana ny PSE. Ny fanabeazana fototra atao mandritra ny 7 taona, ny fandrafetana ny fandaharam-pianarana ary ny calendrier scolaire. Tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ainan'ny ray aman-dreny ireo teboka ireo ka iandrasana valiteny aorian'izao feonana izao. Manateny izay fa mba hisongadina amin'izao révision sectorielle zao izay hevitra efa narosinay ary manateny izay hoe hitondra fivoarana amin'ity TGT izay sosikevitra efa narosinay ka manatena zavatra izay zany amin'ity révision manateny izay fa hoe ho tafita izay hevitra efa nambarana izay. Nanampy ihany koa ny solombavambahoaka amin'ny mampitondra tenin'ny vahoaka azy ary nilaza fa izao atrikasa izao no fotoana ahafahana mijery ny tombontsoa ho an'ny zaza malagasy sy ireo ray aman-dreny. Zava-dehibe ny izao atrikasa natrehiny eto androany mikasika ny tetim-pivoaran'ny fanabeazana eto Madagasikara. Ama solombavambahoakanay dia ny mitondra feon'ny vahoaka be dia be zany ny sekoly tsy miankina indrindra ny sekoly izay heverina ho ngeza eto Madagasikara mangataka tsara ny andinihana lalindalina mahakasika an'io PSE io. Anatin'izany ohatra ny fanafoanana ny CPE, ny fanitarana ny primaire ho 7 taona dia mitondra ny feon'ny mpisehatra amin'ny fanabeazana marobe eto Madagasikara amin'ny tsy fankasitrahan'ireo sekoly tsy miankina ny tokony hijerena izay ka ho anatin'izao atrikasa izao tsara ny hijerena izay mba ho tombotsoa ny zaza malagasy sy ny ray aman-dreny. Mazava ny lalana tokony hojerena amin'ny tetim-pivoarana ho an'ny fanabeazana na ny PSE hoy ny ministra tompon'andraikitra. Ny fampianarana iray manontolo no voakasika amin'izany ka tokony harindra ahafahana mampandroso ny firenena. Ankilan'izay, 2 taona izay no nanaovana ny fampianarana ny PSE teto amintsika. Maro ny zava-niseho tany aloha sy amin'izao fotoana ary ny mbola ho avy. Antony nanaovana izao atrikasa izao ho fanatarana hatrany ny fanabeazana. Mialoha isika raha ilaza an'izay eto fa izay mihitsy no antony fivoriana androany ahafahana mijery an'izay ary eto zany dia ny sehatra rehetra miankina fanjakana ny partenaire rehetra ny société civile ary tafiditra ao anatiny izay no antony fivoriantsika androany. Dia mikasika ny hoe ireto ny ataoko hoe teboka izay tsy mifanaraka na mifanaraka dia efa tapaka ny hevitry ny gouvernementa ary apitaiko eto izany ny amin'ny ataoko hoe calendrier scolaire aloha dia tsy miova. Mitana ny calendrier scolaire io isika ary ny mikasika koa ny ataoko hoe ny taona zany dia le 7 taona ihany tovy ihany 7 taona fa ilay 7 taona nataontsika hatramin'izay. Na eo aza izay 7 taona tsy miova izay misy ny CEPE. Ny cadrage hoe tsy miova zany 7 taona ohatran'izay nataontsika hatramin'izay dia misy ny CEPE. Izay ngamba ny azoko anampy an'izay zavatra. Tsisy fivoana zany, izay ny fanapahan-kevitry ny gouvernement. Tsy mivaona amin'ny politika ankapobeny fanjakana ny PSE, izany hoe ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana sy ny fampidirana ny rehetra amin'ny fampianarana. Tafiditra ao anatin'ny fanatsarana sy ny fanatratrarana ny tanjona izao atrikasa hatrehana mandritra ny 3 andro izao. Fa itoy ary velatra kokoa amin'ny tontolon'ny fampianarana ny fiara-miasa eo amin'ny Chine sy Madagasikara ny herinandro ho avy izao.
mpianatra manodidina ny zato eto Madagasikara no azo fiofanana momba ny fanamboarana fiarakodia. Michel Arnazo. Velatra tamin'ny sehatra rehetra ny fiara-miasa eo amin'ny Chine sy Madagasikara nanomboka ny fiandohany ity taona 2022 ity. Voaporofo tamin'ny alalan'ny fifanaovan-tsony maro samihafa izany raha ny fanazavany mahasoivon'ny Chine miasa eto Madagasikara. Le début de cette année, les relations sino-malagasy a fait beaucoup de progrès. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de... Tamin'ity taona ity ny fifandraisana amin'ny Madagasikara sy Chine dia nahitana fivoarana lehibe. Nisy fifandraisana maro tamin'ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Ny minisitry Rambahiny izao ohatra nandray anjara tamin'ny fivoriana tampony tany Pekin, toy ihany koa ny fifanarahana ara-toekarena sy ara-barotra, toy ihany koa ny minisitry ny asa vaventy izay nandray anjara tamin'ny fampiratiana ara-toekarena sino-africaine. Économique et commerciale. Et il y a aussi le ministre des Travaux publics, les autres ministres qui ont participé aux expositions. Nerinandro ho avy izao ny lafin'ny fampianarana no iopana ny fiara-miasa eo amin'ny Chine sy Madagasikara. Amin'ny herinandro ambony dia misy université ho avy aty zany anasony fifanarahana momba ny fampianarana fanamboarana fiarakodia zany, montage automobile ndray dia faharoa resaka elektronika sy automatika resaka fanamboarana na montage na ordinateur na zavatra ohatr'izay zany any amin'ny école polytechnique amin'ny Vodiforo zay zany anankiray. Ny faharoa dia fanasoniavana fifanarahana amin'ny Huawei izay miresaka momba ny angovo azo avoazina énergie renouvelable sy momba ny resaka internet. Hatreto raha ny fanazavana trano dia azo tsapaitana ny vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Chine. Itoy izany, ohatra, ny fanamboarana ny lava-drano manodidina ny Ronjato any amin'ny komina 7 any atsimon'ny Madagasikara, fanombohan'ny fanamboaran-dalana RN5 sy ny lalana makany amin'ny serana Tsambo ny Toamasina. Fanosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny ifampanjariana an'Antananarivo sy ny manodidina, tanjona ny anamafisana sy anatsarana ny fanajariana ny tanàna. Vanadimy Antarandriana. Tetika sa maro no tanterana eto Analamanga amin'ny alalan'ny PAM na ny ifampanajariana an'Antananarivo sy ny manodidina. Raha toa tao anatin'ny fotoana maharitra no nandinihana fanatanterana izany. Androany no tafatsangana tamin'ny fomba ofisialy ny PAM ary nisy ihany koa ny fandinihana sa tamin'ny feazy. Dia association reconnue d'utilité publique miasa ho an'ny vondromboka PFA manampy ary ao anatin'izay dia tahaka ny orinasa rehetra manana filakevy fitanana ny toerana ny membre ao dia misy commune 7 ary ministère 3 ministère fanajariana ny tany ministère amin'ny finance ary ministère ny intérieur le io zany atsangana araka voalazako teo moa ohatran'ny fitaovana ho an'ny vondromboka tsy ho an'ny commune izy io outil zany anampy an'ny commune ary anome traikefa sy fahaiza-manao ary resaka amin'ny resaka fitantanana amin'ny resaka fanatanterahana projet na programme lasa dia zava-dehibe loatra zany satria zava-misy zany dia tsy manana zay fahafahana manao loatra zay ny commune amin'ny ankapobeny dia io zany io anampy mihitsy. Araka izany tombontsoa maro no sitrana amin'ny alalan'ny tsy ifampanajariana Antananarivo sy ny manodidina ity. Ankoatra ny fanatanterahana tetikasa, ho hatsaraina ihany koa ny lafiny fitantanana amin'ny ankapobeny. Mipetraka foana io any amin'ny tanan-dehibe any ivelany any dia tena ohatran'ny ministère reny mihitsy ny karazan-javatra ohatran'izao tena matanjaka be. Dia io zany tena mitombony amin'io zany dia hoe mba evitena ialana amin'ilay hoe fitantanana misy frena politika fa io zany tokony ho zavatra neutre ary tokony tsy sinona zavatra karazan-davatra ohatr' izany satria io dia miasa ara-teknika amin'ny lafiny teknika tanteraka fa tsy iresaka momba ny resaka frena politika koa sanatria zava-dehibe zany izy io. Le compétence anatiny zany izay ny ilana azy. Mazava ho azy rehefa miasa ny agence dia mila moyen
dia iny moa zany a sahala mitetika asa rehetrarehetra efa afaka dedavina melo hoe ahoana ny fiara-miasa sisa dia izy no manako an'izay. Zava-dehibe amin'ny fitsinjaram-pahefana araka izany ny PAM ho hita amin'ny alalan'ireo vokatry ny tetika sa fampandrosoana samihafa. Jivona fa isan'ny namolavola azy ny AFD. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika ny tontolon'ny indostria sy ny antotanisa miaraka amin'ny izany. Fe ihany koa ny fampiasana caméra de surveillance annuelle amin'ny resaka fandriam-pahalemana rehefa avy. Soyez prêts. Ils reviennent. Les lubrifiants mobiles reviennent à Madagascar, exclusivement chez Galana. Mobile Extended Performance. Sika miaraka ambare raha era 7 secondes ny miantso tellement miaraka mora 500 mazo entre 10 ariary 20 SMS sy na 20 mégaoctets internet en vidiny 10 ariary mony sindriny dièse 322 étoile 20 dièse. See, I was pissed at you. I was mad too. Now here's what I'm gonna do. I know I debt to love has been paid. I paid that bill. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Total, partenaire du football africain. Vous aussi, préservez votre patrimoine avec l'assurance incendie. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité. Rectampola, tungate asakasaka be, la sou, takope n'ekipa salto, matupola. Matsiro be ny avana amin'ny lalao miaraka amin'ny salto salto ifampisarana fotoana amin'ilay rehefa mijery baolina. Salto, craque le foot à pleines dents. Alors, quoi de neuf, mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à baie. Oh. Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, les box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Verina eto amin'ny fampalalambavao isika teboka iray mitondra makany amin'ny fampivoarana amin'ny firenena ny fampiroboroboana ny sehatry ny industrie eto Madagasikara. Tikana maromaro no ahafahana mahatratra izay tanjona izay raha ny fanazavany paitekarena iray. Michel Arnarzon. Iray amin'ireo firenena mananatra mafy ny fampivoarana ny emergence Madagasikara amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Mbola ezaka maromaro no tokony ho atao raha ny fanazavana ahatratrarana izany indrindra raha ampitaina amin'ireo firenena hafa. Ny emergence matsy ny emergence économique tokony ho apetrakintsika tsara ilay izy ny famaritana ny emergence zany dia mianga avy amin'ny fitombon'ny arikarena isam-batan'olona. Ny atao hoe firenena emergence zany na misandratra dia ny firenena manana vola isam-batan'olona $2,000. Izay zany PIB par tête. Tsika zao eo amin'ny $700 eo
Sénégal $10 iray amin'ireo dingana ahafahana manatratra ny tanjon'ny fampivoaran'ny firenena ny fampiroboroboana ny sehatry ny indostria eto Madagasikara. Possible, Lise, tout est possible. Hein? L'histoire du développement nous montre que le développement, c'est un fait réalisable. Fa ao anatin'izy mbola misy conditions préalables. Fa tsika zany tsy andran'le 20 ans vao mandeha le décollage de l'économie. Fa misy zany azo afainganana izy dia une proposition industrie basée sur l'utilisation des ressources naturelles. Tsika manana ressources naturelles be da be, tsy hanao industrie momba andro-plano tsika eto. Fa inona ny ressources naturelles ananantsika eto anatin'izy? Tsika manana ny paysage touristique, ny ressources minières, ressources halieutiques. Main-d'œuvre eto amintsika be da be. C'est basé am'izay zany izy mety manova ny structure ny exportation atsika zany na mandeha le décollage. Manova ny structure ny importation atsika koa izy ao anatiny. Hatreto efa manomboka ny ezaka amin'ny fahatratrarana ny tanjon'ny fampivoarana amin'ny alalan'ny sehatry ny toe-karena eto Madagasikara. Mbola maro kosa nefa ny ezaka tokony ho atao. Araka ny fanadadiana hitantsika farany teo dia sehatry ny industrie indray no velabelarina eto amin'ny plateau an'ny Cool TV amin'ny ity alina ity. I miantarandrianay ny tondrandreo antotanisa sy ny valin'ny fanadadiana ny baromètre de l'industrialisation de Madagascar farany teo miarabanao mianta. Fantaniana petraka aminao voalohany hoe inona ny tena sakana tsy mampandroso ny orinasa eto Madagasikara. Miarabanao any Lalaina David ary miarabantsika mpijery ihany koa manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao. Araka ny nambarany any Lalaina David teo moa dia ny tontolony eo amin'izay hoe fampivoarana ny indostria izay ary singa lehibe ao anatin'izay ny tontolon'ny orinasa sy ny mpiasa ao aminy izay no resaresantsika amin'ny ity anio ity. Ny fanadihadiana vokatry ny fanadihadiana izay navoaka ny baromètre de l'industrialisation de Madagascar andiany fahatelo no resantsika amin'izay ary eto anatin'izay moa ireo tompona orinasa izay nametrahana fantaniana. Araka ny fantaniana teo araka ny hitantsika amin'ny sary dia isan'ny sakana lehibe nambaran'ireo tompona orinasa zany ny sy ny fibahana an'izay hoe fifaninanana tsy ara-drarin'izay izay no isan'ny hoe olana lehibe ambaran'izy ireo fa tsy mampivoatra ny orinasany izay nahazahoana isam-bony 420 amin'ny sazato moa ny mikasika izay. Manaraka an'izay ihany koa dia eo ihany koa ny falafosan'ny fandefasana sy ny fanafarany entana na ny coût de transport izany izay 170 amin'ny sazato mitovy amin'izay ihany koa moa ny fahefa-mividin'ny tsirairay izay hita fa mbola ambany. Ankoatra izay dia ny resaka famatsim-bola sy ny fiovany sandany ariary ary ny resaka angovo izay 720 amin'ny isazato. Raha zay no amin'ny orinasa ahoana kosa ho an'ireo mpiasa ny sakana? Raha ny mpiasa nantaniana indray mitovy ihany moa ny fantaniana napetraka tamin'izy ireo ary nambaran'ireo mpiasa kosa indray izay nantaniana dia ny herinaratra sy ny angovo no hitan'zareo hoe sakana lehibe indrindra amin'izay hoe fampivoarana ny sehatra asan'izy ireo izay ary hitantsika amin'ny sary amin'izao moa fa ambony ambony 80 amin'ny sazato izay hoe sakana amin'ny resaka herinaratra sy angovo izay. Aorianan'izay dia ny sarany fanafarana entana sy ny fandefasana entana koa mitovy amin'ilay teo 720 amin'ny sazato manodidina an'izay. Ny fifaninanana tsy ara-drariny kosa manaraka azy eo izay 520 amin'ny isazato ary ny mikasika ny kojakoja ilaina amin'ny famokarana sy ny sehatry ny teknôlôjia ny 430 amin'ny sazato aorian'izay ny tsy fandriampahalemana izay 430 amin'ny sazato ny tsy fampinitinady kosa ny 430 amin'ny sazato. Raha jerentsika zany ireo anankiroa ireo izay mitovy amin'ny fantaniana napetraka dia hita fa ny resaka angovo sy io resaka fifaninanana tsy ara-draniny io no tena mbola olana amin'izay hoe fampivoarana ny hoe sehatra asa sy ny orinasa eto Madagasikara izay olana izay isan'ny hoe efa re matetika rehefa amin'ny tontolon'ny fandraharana. Efa ny resaka mpiasa izay ihany ianao teo ahoana kosa mahakasika ny fanajana ny zon'ny mpiasa inona afaka resahana anatin'izay? Araka ny ity vokatry ny fanadihadiana tamin'ny baromètre de l'industrialisation de Madagascar andiany fahatelo ity dia mikasika ny fisitrana ny zon'mpiasa na ny fahafapon-dreo mpiasa dia ny fisitrana ny fitsaboana sy ny knapsa no betsaka indrindra zany hoe mpiasa maro no misitraka an'izay hoe knapsa sy fitsaboana izay mahery ny 550 isan-jato ny nantaniana moa zany
dia nanambaran'izay avokoa fanajana ny sme kosa no nambarany 3.70 isanjato ny fanajana ny zo mikasika ny congé ny mikasika ny manodidina an'izay no nambarany 2.70 isanjato ndreo nanontaniana ary ny zo amin'ny fiofanana ny 7.50 isanjato aorian'izay ny kely indrindra dia nyresaka hoe fanamafisana ny traikefa izay zany no tena hoe mbola tsy betsaka misitraka eo anivona fiasana 4.70 isanjato no namaly fa tsy nisitraka an'izay. Ao anatin'ny resaka mpiasa ihany tsika aona kosa nisy afidianan'ny olona iray izay hoe asa ho ataon'izay inona no azo resana ao anatin'izay raha ny betsaka indrindra tamin'ireo nanontaniana moa dia saika tsy misafidy ny asa ataony fa raha nambaran'izy ireo dia ny 7.70 isanjato dia nambara avokoa fa miasa izy ireo amin'izay anton'asa iray izay noho ny ivelomana zany hoe antom-pivelomana ho azy ireo izany ny fitiavana ny asa kosa nambarany 2.30 isanjato taorian'izay dia ny fijerena lalana na ambarantsika hoe opportunité izay no nambarany 2.30 isanjato antony iasany akoatran'izay dia ny fahakekezana ny toeram-piasana izany hoe ny fahakekezana amin'ny trano fonenany io nambarany manodidina ny 4.20 isanjato ny antony iasany ny kely indrindra dia resaka fitambarana appartement sa no antony iasan'zareo izany hoe ny 5 isanjato moa zany no nanambaran'izay. Ankasitrahana miantarandrianay fa nitondrareo antotanisa sy mifanazavana mahakasika ny inivaliny baromètre de l'industrialisation de Madagascar. Mankasitraka atsika rehetra. Zay ny amin'iny fa saika ireo tanora manodidina ny 5 hatramin'ny 3 taona no miakatra ny tratran'ny aretin'ny fo amin'izao vanim-potoana iainantsika izao raha ny fanazavan'ny mpitsabo iray ny fomba fiainana amin'ny ankapobeny mahatonga izany Michel Ranarjo. Eto amin'ny hôpitalin'ny Befelantanana ao amin'ny sampana kardiolojia ny fitsaboana ny aretina mifandraika amin'ny fo raha nantotanisy ireo tanora no tena voan'ny aretin'ny fo amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Miisa 4 mazava ireo anton-javatra natambazotra mety mahatonga ny olona iray arary fo. Fanampanazavana entin'ny Dr Rakotoarisoa Oliarvelo, cardiologue. Zavatra anankefatra tena mahatonga azy amin'izao andro iainantsika izao dia voalohany indrindra aloha ny tosidra, faharoa ny sigara, fahatelo ny menaka be loatra ao anatin'ny vatantsika ary fahaefatra dia ny diabeta. Reo zany betsaka le izy, maro le izy fa reo ny 4 voalohany izay mahatonga antsika marary fo. Inona ny antony mampatonga antsika marary fo raha toa ka misy andreo zavatra reo satria reo 4 reo no voalohany indrindra mety manimba ny lalandra ka na lalandra any amin'ny fo io na lalandra any amin'ny loha na lalandra any amin'ny toeran-kafa dia simbainy reo zavatra anankefatra. Fahatapahan'ny lalandra fijanonan'ny fo tampoka isan'ny tranga roa matetika amin'ny tranga mikasika izay areti-po izay raha ny fanazavana. Ny boisson gazeuse aloha tambatra hoe excitant le izy. Ny excitant rehetrarehetra dia manome fiatanam-po hatramin'ny alcool, hatramin'ny boisson alcoolisée sy ny boisson gazeuse. Fa reny rehetrarehetra reny atambatrantsika ao anatin'ny excitant. Misy olona misy degré hoe misy olona naminana zavatra betsaka tsy mampame fiatanam-po anazy fa ny excitant rehetrarehetra manome any ataontsika hoe lasa mandeha aingana loatra ny fo. Ka raha mandeha aingana loatra ny fontsika kely zany le raha avoakany raha diso mandeha aingana loatra ka raha kely ny raha avoakany tsy afaka mivasculariser ny vatantsika rehetrarehetra izy dia lasa manao cercle vicieux ao dia zay anisan'ny zavatra anankiray lehibe. Fahaseporana, fahatsapana fa misy mangejo eo amin'ny tratra izay amin'ny ankapobeny ny tranga voalohany ahafantarana fa marary fo ny olona iray ary tokony hanantona mpitsabo. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ampiasa caméra de surveillance amin'ireo toerana ahitana fivorian'olona maro eto andrenivohitra anio alina ireo mpitandron'ny filaminana tanjony sy ny fandriam-pialemana mialoha mandritra ary aorian'ny lalao Madagasikara Tunisie hiona saina. Amperinasa nanomboka ny maraina teo ireo teknisiana avy amin'ny tafika malagasy nametraka ireo caméra de surveillance tetỳ Analakely sy ny manodidina. Anjara asan'ny OTME mametraka ny caméra de surveillance entina
andrindrana ny fanjimpalemana izay ampiasain'ireo mpitandro filaminana dia ny gendarmerie sy ny police nationale zany. Ka io caméra de surveillance io zany dia napetraka eto noho ny fisian'ny quart de finale satria betsaka ireo olona izay mijery eto dia hitanjovana an'ireo olona ireo amin'ny fanjimpalemana dia zay no nametrahana ity caméra de surveillance ito. Io tsy ny eto ihany zany fa natsara hitanareo zao ery amin'ny Tripolitsa misy caméra de surveillance io dia tsy ny eto ihany zany ny aramaso fa atsary amin'ny Tripolitsa dia aramaso daholo dia misy mpitandro filaminana any mijery anazy any amin'ny écran zany dia ireo no mibaiko ny élément zay sur terrain. Araka izany tsy ny eto Analakely ihany no nametrahana caméra de surveillance fa ireo toerana stratégique sy ahitana olona maro mifamezivezy. Ireo caméra de surveillance izay anampiana ireo mpitandron'ny filaminana mahery ny 10,000 efeny ankanja amin'izao fotoana izao. Ny hafalian'ny malagasy rehetra ao anatin'ny filaminana no isan'ny tanjona amin'ny fametrahana ireto fitaovana ireto raha ny fanazavana. Fa nio alina Madagasikara ifanandrina amin'ny Tunisie CAN 2022 tokony ho resin'ny barian'ny Madagasikara ny Tunisianina raha ny fomba fijeren'ireo teknisianina ny baolina kitra io no nasainatra. Anomboka tsy ho ela ny fiaonany eo amin'ny Aigle du Carthage ny Tunisie sy ny barian'ny Madagasikara amin'ny dingany ampahifadalana amin'ny CAN 2022 tanterahana any Egypte. Ny fahamailona ny tokony amafisina raha ny nambarany ny mpanazatra iray. Fatako ny lalao zany lalao tsy ohatran'ny isan'andro satria efa manantanina ny lalao manasadalana raha mijerytsika ny lalao anankiroa izay efa nandeha maly somary fomba filalao somary mitandritandrina daholo tsy afaka amin'izay ny lalao ny Barea sy ny Tunisie androany fa mieritreritra hoe zay manao accident ohatran'ireny navoan'ny Benin maly ireny fraction de seconde nisy erreur kely dia solafaka ka zay manao accident no resy rariva. Pronostic za mieritreritra hoe tsika manomboka manana le moral hoe miady mieritreritra hoe matsika raisy 0. Mandresy amin'ny elanelan'isy sa iray ny Barea izay no fomba fijerin'ny maro amin'ny fiaonana ity. Lalao aloha mafimafy daholo matoantsika samy tafakatra eo fa tsika vonina ny andresy raha mivokatra aloha atao hoe telo sy ray angambany mena ray andro zareo. Ny lalao rarivi zany pronostika anay vahoaka malagasy dia mba mandresy eo amin'ny telo sy ray eo tsika varavaratsiny amin'izay tsy mba misy fitebotebona sy fitaitaina. Maro koa le maro ta mafato biray satria izy no ateratsika eo dia fansivatsika moa fa azo lazaina ihany efa mba voafatona sady efa maty ihany. Maivamaivana amintsika mantsy ireo dia izay mitombo mahatonga nampeny 0-0 izy. Amin'ny tena amin'ny telo maraina dia mifoha ohatrandro hoe mamonjy ny asako mitarika le sarety dia tsy afaka dia mandinika tsiran'le baolina fa mba mihaino reseny mahafotsiny eo anaty radio dia mieritreritra zany fa mahatoky fa ho tafakatra tsika malagasy amin'ny maivana amin'ny Barea aloha le Tunisie satria eo amin'ny telo sy roa eo zany no telo amin'ny Barea. Efa any Egypte ireo mpanohana ny Barea niainga omaly teto an-tanindrazana anohana mivantana ny ekipa pirenena. Hijery izany amin'ny alalan'ny fahita lavitra kosa ny malagasy rehetra eto Madagasikara miara-mentana ho fanohanana ny Barea ny Madagasikara. Eo amin'ny tontolon'ny zavakanto dia maro ny olona manana talenta amin'ny fanaovana hosodoko eto amintsika mbola betsaka amin'izy ireo anefa no tsy manana fahafahana aneo izany. Miendanja araka izany ny fanaovana hosodoko amin'izao fotoana izao ary zao raha nefa manana. Fitaovana iray ahafahana mitahiry amin'ny alalan'ny sary ny hosodoko. Mora kokoa ny olona amin'izao fotoana ny fanaovana hosodoko raha oharina tamin'ny tany aloha no ireo mpampianatra efa betsaka sy afaka amin'ny zaratra ikefa. Tena ny aingan'ny hosodoko taloha tamin'ny mbola tsisy appareil photo dia hoe inona ny tazomana n'le fiainan'le olona mba ho hita 10 taona, 100 taona, 10 taona ny erinany dia izay nahatonga n'le hoe œuvre tambolohany le œuvre tena réaliste reny satria ahafahana mijery ohatran'ny nitarehany dadabe tamin'izany ohatran'ny nitarehany mpanjakary tamin'izany dia taty aoriana lasa ohatran'ny hoe produit culturel sy hoe haingotrano le izy dia mivoatra indray ny zavatra rehetrarehetra dia avy eo nisy ny fankatsara ary amin'izao fotoana izao efa atao hoe misy ny infographie, misy ny ordinateur fa ny base ny rehetrarehetra
dia mbola sary ihany manao sary amin'ny souris ianao na style iana ohatrany raha tsy mahay sary loatra dia voatezay sary misy eo no volalovinao fa tsy afaka mamorona. Manomboka amin'ny fahasivy-taona ny zaza no afaka miditra eo amin'ny sehatry ny hosodoko. Tsy manano sarotra ny fahitana sy ny fahazonany akoho raha ampiasaina amin'izany fanaovana hosodoko izany, ary efa misy mpivarotra ara-dalàna izy ireny ho hiatrano ny fanazavana. Mbola misy anefa ireo mpanao hosodoko tsy manana fahafana mamoaka ny sanganasany noho ny tsy fahampiana. Miankina amin'ny habeny ny vidin'ny hosodoko iray ary manodidina ny 9 sy 1 hetsy hatramin'ny 9 hetsy sy 4 ariary ny vidin'izany. Sehatra iray ahafana manampy ny hafa ampivoarana ny olona iray ny hosodoko. Ny mpanao hosodoko izay tsy voatery hahay sary raha ny fanazavana hatrany. Mpanao hosodoko zany tsy voatery mahay sary fa rehefa ao aminao le entanimpo hoe anao hosodoko dia mandeha ho azy io ohatra n'le zavatra santuina zay naseho ato zany. Le eritretra zany dia hoe zao le tsy alohan'le vehivavy manakatao ve mba manao sary tanana dia misy cadre ara-dalàna marevaka fa ahantony eo amin'ny salon eo dia io ny zavatra nataoko satria ny vehivavy zany no afaka mampita amin'ny taranaka ny kolotsaina izay tiana voizina. Amin'ity hetsika ity misy 7-30 ny hosodoko ampiratina izay manomboka androany hatramin'ny 17 volana jolay ho avy izao. Araka izany, isy fampiofanana ho tanterahana ho an'ny tontolo ambanivohitra ho fanampiana ireo vehivavy tsy hanasa any an-toerana. Tsy sary fotsiny no ampiofanana ireo vehivavy any ambanivohitra ireo, fa eo ihany koa ny asa tanana sy ny maro hafa. Dia izay no marina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana ianao nararaka izany soava tsara atao tompoko. Le journal vous a été présenté par le Pack Gold, incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, la box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Le journal vous a été présenté par La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.